Coucou, avy zanagasikara, zako mbola ato, pôzy kely aloha. Nareo ve le voloko? Lava be zany fa tsy hanalava resakantsika. Ny lesonantsika androany dia mahakasika ny sakafo tokony ho an'ny lehilahy mba hampatanjaka ny lataka, ambonin'izay koa mba hanome hery sy tanjaka ho an'ny latakelahy. Ny kafe voaferiko ihany. Hafa ilay kafe sotroina isan'andro, iny efa tsy izy iny. Fandanian'andro fotsiny iny. Mamotika ilay lataka indray ilahy. Raha misotro kafe ianao, elahy zany io, dia tsy atao bobaka be ilay hoe iray kaopy na roa kaopy. Raha vao ohatra ilahy izay tena marary an-doha zany fa tena mila misotro kafe. Dikan'izay efa potika ilay vatany. Fa ny kafe tsara natokana ho an'ny lehilahy, ho an'ny lahy zany raha ohatra ka tian'ny lahy ilay izy dia hitanareo misy kafe marron ireny, kafe arabika moa zany filazana azy. Tsy voatery ianao hividy an'izy ilay arabika fa mandeha makeny an-tsena ianao dia mividy an'ilay kafe boribory, ilay mbola vaoliny, ilay mbola tsy voatoto, ilay mbola tsy voahendy zany. Mody any an-trano ianao dia endasinao ny kafe dia ilay izy mbola marron iny no esorina dia avy eo totoina. Dia ilay vovoka iny no ampirimina any an-trano. Dia isan'andro ianao na hoe isaky maraina na hoe isaky ny atoandro na hoe amin'ny alina dia mihinana kely 2 sotro na 3 sotro. Iny no sotroina. Izay ihany. Tsy ampiana siramamy. Tsy atao be dia be fa indray mandeha isan'andro. Na maraina na atoandro na hariva. Izay ihany. Ny cola ihany koa afaka mihinana ny lisany. Efa noteneniko tany amin'ny vidéo tany aloha tany fa mamerina zany io. Afaka mihinana ny lisany fa aza atao be dia be. Ny vatan'ny lahy, vatan'ny lisany, vatan'olombelona fa tsy robot. Raha potehana amin'ireny karazana sakafo hafahafa, elahy zao raha hoe hisotro kafe nefa elahy tsy mihinam-bary, elahy nefa variana nisotro toaka dia tsy mety izay. Diso elahy zany. Potika ilay lataka. Mila mihinana sakafo matsiro, misy otrikaina elahy, izay ihany koa vao mety ilay izy. Mila mihinana tongolo gasy. Ireo karazana régime zany aloha no tantaraiko e. Tongolo manta, tongolo gasy, asperge, mino fa misy any amin'ny mpivarotra, ilay ohatran'ny karazana tahona kely tahony kely hafahafa iny. Dia ny kafe somary marron. Dia ny inona koa? Ny poireau, ny laisoa ary ny hena. Ilay hena mbola tsy dia masaka be fa somary atonontonony mba somary mantamanta. Ny torohevitro ihany anefa ry zareo dia ny hoe rehefa hanao an'ireo régime ireo lisany dia tsy hoe rehefa alohan'ny hilela dia hihinana an'ireo. Sotroina kafe dia hohanina poireau dia hohanina tongolo gasy. Kelahy hifanoroka amin'ny madama koa mahay tongolo gasy fomba ahoana koa moa ny madama raha tsy maintsy handoko hoe tiako maimbo be vavanty. Fa isan'andro elahy manao an'izay karazana régime izay. Alatsinainy kafe, talata tongolo, alarobia tongolo gasy, manaraka poireau, manaraka hena somary mantamanta, manaraka aorian'izay laisoa. Dia ho hita tsara fa matanjaka tsara ilay lataka. Izay ny fanaovana ny rehefa manao zavatra zany ianao tsy azo atao ilay be dia be. Raha te hahita vokatra tsara ianao dia mandetsy kelikely ilay zavatra tokony atao. Ary mbola averiko ihany fa mba aoka izay ilay karazana toaka be loatra sy sigara be loatra satria manimba ny taovan'ny lisany ao ilay toaka. Mbola misy ho avy ny torohevitra mahakasika ny sigara dia ho fantatry lisany avy eo ny antony ilazako foana hoe tsy tsara ilay izy. Fa izay aloha ny fandaharantsika androany dia anjaran'ny tsirairay ny mandinika ilay izy. Mankasitraka tompoko.